igreja ivaruta fanona Suleto pentanana pa sai na dio yan Assume sei nam le trottoir amisanay navany 4 mètres. Raha io 4 mètres iny zay vao mifandama hoe afaka manao ohatry le fametrananay teo aloha ihany zay raha fangatanay. Ankehitriny nefany le toerana ery tena vitsy dia vitsy ny atononao dia samizay ny ady eto. Zay ihany nefany azy efa rosony dia araka ny teniny tao hoe efa zay fanapa-kevitra ny dia zay vakana zay tonga teny mivarotra reo izy ireo afaka manontany heviny nareo. Zay tsy varotra ao am-pavillon satria sarotra tonanay mampiady anay mpivarotra le izy fa ny ilainay décision avy amin'ny commune hoe jerenareo mivarotra zay ihany zay tsy mila fampiresahana ntsony efa mifampiresaka efatrano tsy mila fampiresahana ntsony zay efa am'zay mila fampiresahana zay décision ny ilainay hoe jerenareo mivarotra zay ihany ny ilainay. Lepa mivarotra aminay tompoko dia 2,000 lalatsaka. Nefa dia tsy miampy anay zay varotra miaraka ihany zahay fa teo tsy mpivarotra ho any. Ary zahay asisy ny tambatra ao daholo hoe samy makamaka kely ao daholo nefa ny entana midinay tompoko dia entana tsy mitovy. Misy ny anay friperie, misy ny olona kiraro, misy kojakojan-dakozia nefa araka izany tompoko dia tsy mety le mpandaminana ataony anay. Raha olodinina tompoko ny teny hoe an'ny couleur orange ny tanàna nefa ny zay vahoaka majinika mahita fa anay majinika ny tanàna fa tsy anareo lokom-boasary zany fa ny anareo lokom-boasary misy fotoana nijanonanareo ary misy fotoana elanareo noho izany aza mirehare amin'le lokonareo nareo fa eto ampahendrena sy zavatra ataonareo aoka angamba tsy le lokonareo loko politika nareo ny reharehanareo ve anareo ny tanàna fa zay majinika ny tompo tanàna izy koa aloha Andriamatoa Gasikara niteny tamin'ny andro nanao propagande hoe vahoaka ny haingony lalana dia oka me madame le maire Maleriva niteny tamin'ny télé hoe nataon'le atoko adversaire kosa izy nitako fa mety mahatonga ana manao an'izao zavatra zao nefa zay vahoaka mazina koa mahita hoe nataon'le mpanohatra marina mety le hoe mivarotra ny haingony tanàna noho izany mangataka fahendrena madame le maire zay mba isaina tsara alohan'ny anao zavatra aza simbaina anatin'ny ray segonda no avindreo majinika amanaliny nisany fa tsy hoe amanjata sosa to Anche di non hanno farà un fulano, sono zona dia hoe zany tany ainatsika raha ery famoretana zao tsy afaka anao ery samalalaka zany ny olona fa anaovana azy zay hijadona dia mamety amintsika ve zao gasy samy gasy ihany no vonoina zany tsy nampozinay anao ohatrany matoky anao hoe tsy nampozinay re mpivarotra re no mifidy an'io nametraka an'ity akany olona asesy izy tena tsy fantan'le vahoaka fa tonga dia sordira mandroto tanàna fa ho avy ny vahiny dia miala daholo aloha le vahiny nga no mifidy anazy zay majinika ny no mifidy an'io e fa raha nampozinay ohatr'izao nanenenanay vatonay iray nomenany io nanenenanay ary zay enenay atao tsara zay anisan'ny tena tonga dia nanoana total fa kay tsy nampozinay hoe ohatr'izao ny fiainan'io Ramatoa io mba reny ihany ve dia anao malagasy ohatr'izao.
dia tsy manaiky nipetrahana eo amin'ny pavillon le soritana io satria tsombainay rehetrarehetra le izy 3 metre andianan'ny tomobile dia eo ampovoany zany tsika dia 3 metre eo ampovoany zany le 6 metre 3 metre côté makany 3 metre makaty eo ampovoany 6 metre tsy ile 6 metre izy zany no ametrahanantsika mpivarotra za le hoe tsy le mpivarotra tsy anaiky alety am'le toerana efa misy mahazatra dia hoe mampanakaiky ihany za fa ny trottoir fotsiny tsy asiana mpivarotra dia zay arabe zay no vaolana zany ametrahana an'le mpivarotra